Ry pretandrazana malala mino fa salama tsara nareo any tokatrano any. Araka ny nampanantenako anareo te isaky ny lahaty à compter an'ny 24 mai 2026 iny de anolotra fandaharana rapport d'investigation momba ny paikadin'ny Rosia ao Madagasikara isika hatramina tongavany colonel Mikael eo amin'ny fitondrana. Loakevitra midadasika io ary feno atsipirian'ny BDP ary complexe tsarotrarotra mihitsy de mila azavana tsikelikely. Tam lahady faranteo de navoakatsika ny première partie. Androany kosa tsika de hiditra amin'ny partie 2 izay anondrotsika ny conséquence ny présence Russia en Madagascar. Alohany anomboantsika ny deuxième partie de verina kely tsika no récapitulatif ny première partie. De to mazatra asa misalasala manao j'aime, mipartager, micommenter, manaparitaka ny vidéo ty ratany manohana ny page de koa mijanona hatramin'ny farany andao ary. Tam partie 1 de tatsika le olona miasa mba tian'ty rapprochement ty tsy zany fa i siteny. De nasaotsika tam partie 1 ny fomba nataony siteny nanomana ny fahatongavan'ny Rosianina tao Madagasikara nandritry ny diany tany Moscou tamin'ny novembre 2025. Tatsika resaka momba livraison d'armes russe nanomboka tamin'ny décembre 20 décembre 2025. Ary teo de nisy zavatra tsy maintsy takarina tsara. Livraison d'armes iny de dingana voalohany amin'ny stratégie d'implantation russe ao Madagascar. De tsy ao Madagascar ihany zany fa méthode russe io hita amin'ny firenena africaine. Andeha jerentsika ny exemple antranga tany Niger. Sur le parvis de l'aéroport de Niamey, un avion cargo russe vient de se poser. Les images sont prises et diffusées par l'agence RIA Novosti, organe de presse directement lié au Kremlin. On peut y voir des militaires russes et des soldats nigériens à pied d'œuvre pour décharger la cargaison. 24 heures plus tard, c'est la télévision nationale Télé Sahel qui diffuse à son tour ses propres images dans un reportage. De araky ny hitanareo tamin'ny partie voalohany iny de présentena foana io livraison d'armes io ho fanampiana. Nefa ambadika an'io fanampiana io de misy logique d'influence. De aveo tsika andresaka momba ny fisian'ny instructeur an'ny Africa Corps en Madagascar. De eto ndraitsika mitra midingana faharoa momba mipaikady Rosy. De ndao anaovantsika parallèle momba ny cas Niger indray. Deux hommes, présentés comme des instructeurs militaires russes du groupe Africa Corps, répondent à des questions face caméra et en français. Nous sommes ici pour former l'armée du Niger pour aider, en utilisant le matériel militaire arrivé ici. C'est le matériel pour différentes spécialités militaires, pour formation de spécialités militaires. Nous sommes ici pour développer la coopération militaire entre la Russie et le Niger. La présence russe au Sahel s'est choisi un nouveau label. Le nom du groupe paramilitaire Wagner disparaît peu à peu, remplacé par Africa Corps. Officiellement, la nouvelle organisation est une structure directement rattachée au ministère de la Défense. Madagascar, ce n'est pas un cas isolé. Fomba Rosiana efa hita tamin'ny firenena afrikanina maro io. Ny farany tamin'ny ampahany voalohany iny de resatsika momba ny élément ny Africa Corps ao amin'ny garde rapproché an'ny PRRM sy siteny. De eto tonga amin'ny dingana fahatelotsika. Tsy coopération militaire atsony zany tsy formation fotsiny koa fa fiarovana amin'ny vatana anireo personnalité politique clé ao amin'ny fitondrana. Ary logique io de mitovy amin'ny tranga misy à Centrafrique. Officiellement, des instructeurs civils et militaires sont déployés dans le pays. Ils sont censés former les soldats et policiers locaux et assurer la protection du président centrafricain, Faustin Archange Touadéra. Araky ny hitanareo de mitovy foana stratégie d'implantation russe manerana ny Afrique. Dingana voalohany mandefa fitaovam-piadiana, dingana faharoa mandefa instructeur, dingana fahatelo miaro an'ireo olona fototra ao amin'ny fitondrana. Ary zay indrindra no hitantsika ao Madagascar ankehitriny. Fa nahoana ny Rosiana manao an'izany rehetra izany? Inona marina ny tombotsoany? Générosité ve? Solidarité ve? Sakajy stratégique sy diplomatique? De azontsika fitinina amin'ny teboka efatra zany. Teboka voalohany te ametraka fiaikian-do ara-miaramila ny Rosia. Ahoana no mandefa fitaovam-piadiana, manofana miaramila ary miaro filoham-panjakana ny Rosia? Satria tsy fitaovam-piadiana fotsiny no meny, fa manery rafitra ray manontolo izy. Il impose son système complet.
écosystème militaire total. Fitaovam-piadiana, drone, blindé, instructeur, formation, fiarovana flou. Na hoe fiarovana an'ireo olona fototra, les personnes clés, ary maintenance ny équipement. Ty karazana fiaraha-miasa ty na hoe ty karazana coopération ty, de tsy micréer relation fotsiny, fa micréer dépendance, mamorona fiaikian-doha. Noho izay na nitafika malagasy de mifamaritra tsikelikely amin'ny fitaovana rosianina, amin'ny procédure russe, amin'ny fiasa russe zany, amin'ny pièces détachées rosianina, amin'ny formateur rosianina, amin'ny fanohanana ara technique, soutien technique. Nahoana izany no mety olana ho an'i Madagasikara? Nahoana tsika no tsy maintsy mieritreritra amin'ny relation de dépendance militaire io zao de zao, sao tara loatra, satria ny relation de dépendance amin'ny Rosy de mamorona contrainte anankitelo. Ny voalohany, contrainte ara technique, pièces, maintenance, formation, lasa rosianina rery. Ny faharoa, contrainte ara politique, lasa fetra ao anatin'ny fifandraisana, lay fiarovana amin'ny fitondrana. Fahatelo, géopolitique, alignement progressif et inévitable à Moscou, un problème diplomatique si niveau international, Iran, Ukraine. À court terme, fitaovam-piadiana sy fiarovana Madagascar. À long terme, mety ho very ny fiarovan-tena ara-stratégique. Ny fiarahana politika sy maramila miaraka amin'ny Rosy de mety hanosika amin'ny fanjakana hanome ny fiarovana amin'ny fitondrana sy ny rafitra fiarovana. Préserver ny survie du régime zany izy sy ny appareil sécuritaire au détriment ni urgence sociale. Entre parenthèses, santé et éducation, un projet d'infrastructure vitale, ni route, ni eau, ni électricité, ni lalana, ni rano, de ni herinaratra. Tsy amblindé ana fitaovam-piadiana mavesatra no iaditsika amin'ny fahantrana iainan'ny 80% ny malagasy amin'izao fotoana izao. Mila groupe électrogène tsika anazava ny tokantranontsika. Mila pompe à eau tsika ampiaina ny tanànatsika. Mila fanafody tsika hitsabona ny fianakaviantsika ary mila fitaovam-pianarantsika anomanana ny hoavin'ny zanatsika. Zany ve ny tena hitantsika hoe fampandrosoana amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao? Zany ve ny tena hita hoe refondation de la République miaro ny mpitondra fa tsy miaro ny vahoaka? Teboka faharoa te hiditra amin'ny arena voajanahary sy ireo sehatra ara-toekarena stratégique i Russie. Manina ny Rosy manome fitaovam-piadiana, fiarovana, ary fampiofanana maimai-pona, tsy misy takano ve zany? Manao an'izao ve ny Rosy noho ny fitiavany amin'ny Madagasikara? Izavy ireo sehatra mahaliana amin'ny Moscou. Quel secteur intéresse réellement Moscou? Tsotra ny valiny. Et en Afrique, la Russie a longtemps pratiqué la sous-traitance de ses opérations les moins avouables au groupe privé d'Evgeny Prigojine, financé en partie par l'État russe et en partie par l'accaparement des richesses africaines. Wagner a opéré sur le continent pour le compte du Kremlin et pour ses propres intérêts. Voyons comment. Voici les pays où la société Wagner a été active à divers degrés depuis 2017. Selon un business model éprouvé, mercenaires et propagande sont mis au service des dirigeants en échange d'accès aux ressources de leur pays. Otakany sécurité sy protection de ny Rosy mitady exploiter un secteur de l'énergie agricole sy logistique en Madagascar. Miaraka amin'ny intérêt particulier amin'ny minerais stratégique, ny volamena, ny graphite, ny terre rare sy ny nickel. Iverenantsika eo amin'ny volet économique. Io modèle ny vondrona Wagner taloha tao Afrika. Ny Africa Corps de mamerina sy manamafy io modèle io eran-toerana ipetrahany partout où il s'installe. D'abord, jerentsika ty fanadihadiana nataon'ny journaliste d'investigation izay manazava tsipiriany ny mode d'intervention. Notre enquête révèle comment le groupe Wagner, via une entreprise appelée Meroe Gold, a passé un marché avec le pouvoir soudanais. Et comment elle exploite ses ressources en or en échange d'un soutien militaire à un régime autoritaire et répressif. Tsotro modèle io efa voaomana ary mahomby. Ce modèle est simple, rodé et efficace. Protection takalon'ny fitrandrahana renakibon'ny tany. Survie du régime de la refondation takalon'ny arenan'ny firenena. Noho izany ny vahoaka malagasy
no mandony vidiny. C'est le peuple qui trinque amin'ny alalan'ny arena voajanahary national. Azavaka Tsipriany efa nadiadiny io amin'ny séquence amin'ny économie. Alohan'izay dia ametraka fanontaniana aminareo za. Sendrasendra ve raha ankehitriny ny Société africaine Bravura de nomeny PRRM mandraikitra hanao cartographie ny potentiel minier mbola tsy fantatra tsara ao Madagascar. Fa nahoana no mitranga amin'izao fotoana anatona ny fitondrana refondation amin'ny Russie zao? Pourquoi maintenant, au moment où le régime de la refondation se rapproche de la Russie? Avelako anareo mivaliny. Teboka fahatelo te ametraka influence politika maharitra i Russie. Nahoana tsy mijanona amin'ny fitaovam-piadiana sy arena kibon'ny tany fotsiny? Atresa no mety hitondrany ty fiara-miasa refondation Russie ity? Jusqu'où cette coopération peut-elle engager Madagascar? De nahoana ny Russie no miinvestira koa ao amin'ny sehatra ny politika, ny média sy ny kolotsaina? Pourquoi la Russie investit-elle aussi dans la politique, dans les médias et dans la culture? Satria ny fifehezana ramiaramila sy ara-toekarena fotsiny de tsy ampy. Parce que la domination économique et la domination militaire ne suffisent pas. Raha tiana haritra ny influence de tsy maintsy miditra ao amin'ny sain'ny vahoaka, ao amin'ny sain'ny olombelona zany, sy ao anaty institution izy. Amin'ny alalan'ny propagande vao homana tsara. Arenstein ajoute que la Russie n'est pas le seul pays à investir dans la propagande dans les pays africains. Nombreux sont ceux qui veulent gagner en influence dans la région. Cependant, la Russie le fait d'une manière particulière. Ils sapent les sociétés ouvertes. Ils sapent la capacité des citoyens à faire leur propre choix. Si la Russie reste isolée sur la scène politique mondiale, les experts estiment qu'elle a besoin de l'Afrique en diffusant des fausses nouvelles, de la propagande et des récits anti-occidentaux. Elle veut gagner en influence sur le continent africain. Influence politico-culturelle fine. Médias, relais d'opinion, formation de partis politiques pro-russes, réseaux culturels, des discours anti-occidentaux. Vernam Resehatra Rotsika, un rapport d'investigation, Mumbam Pekadia, politico-médiatique, si culturel, russienne, en Madagascar. Fandroana, teboka tena mapana indrindra, de influence sa Russia, en Mseni, des commissions électorales nationales indépendantes, Malagasy. Tamni 14 avril 2026, Thierry Rakotonarivo, Floan Seni, de natao Moscou, Tamni Ela Pamfilova, Floan commission électorale centrale de Russie, nandritry fivorina iresa-pirenena momba ny observation électorale. Tamin'io fotoana io araka ny Africa Initiative, média pro-russe, manolotra fanohanana ara-bola, ara-pitaovana, ara-teknika i Russie amin'ny endrika coopération structurée. Agent telo avy ao amin'ny CENI no andeha hanao formation ao anatin'ny herinandro ho avy. De nahoana zany no tena mampanahy? Pourquoi est-ce si préoccupant? De nahoana ny CENI tsy tokony anaiky an'izao karazana coopération zao? Inona ny loza ateraka zany amin'ny hoavin'ny démocratie en Madagascar? Satria tsy kisendrasendra mihitsy ny fionan'ny Thierry Rakotonarivo sy Ela Pamfilova tsy nitafika ihany tsony no kendren'ny Russie. Miditra ao anatin'ny rafitra électoral izy zao. Institution stratégique ny CENI, izy no mitantana ny listre électoral. Izy no manandamina ny fifidianana. Izy no manofana ny piasan'ny fifidianana. Izy no mitantana ny logistika ary miantoka ny fahatokisana ny scrutin. Ny fanomezana fanohanana ara-pitaovana, ara-teknika, ara-bola ny CENI de mety ahafahan'ny Russie mametraka ny tenany eo amin'ny cœuran'ny élection de sortie de transition 2027. Cette coopération tsotra fotsiny zany, c'est une intrusion potentielle dans les élections de Madagascar. Ny teboka fahaefatra te ametraka point d'appui amin'ny océan Indien i Russie. Nahoana i Madagascar de nahoana tsy firenena afrikanina hafa. Ina ny lanjan'ny nositsika eo amin'ny échiquier géostratégique mondial. Ny nositsika de eo amin'ny croisement géostratégique majeur anankitelo. Afrique australe, océan Indien occidental, ary ny lalan'andranomasina mampitohy an'i Afrika amin'ny Moyen-Orient
sy Azia. Tsy lakan-drano régional tsotra i Mozambique, fa lalan'an-dranomasina lehibe amin'ny sehatra manerana ny tany. Mihoatra ny 5000 tankers pétroliers no mandalo isan-taona amin'io canal io, avy any amin'ny golfe arabo-persika sy canal de Suez, makany Afrique centrale sy Amérika. Mifantoka amin'io faritra io ny ampahany lehibe amin'ny fivezivezen'ny hydrocarbures sy conteneurs. Ny sécurisation an'io canal io dia enjeu stratégique global. A Russie dia naneho ny intérêt-ny en site stratégique ny Diego Suarez. Da ohatra jereny ity vidéo ity izay manazava tsara ny paikady géopolitique sy global ny Russie ao Madagascar. L'objectif affiché de la Russie à Madagascar est de fournir une formation aux forces de la junte militaire et de poursuivre la coopération intergouvernementale. Mais la présence d'Avrianov révèle ce qui se cache derrière ce discours officiel. Le véritable but de la Russie est de se forger un partenaire loyal dans la région stratégiquement importante de l'océan Indien, d'accroître son influence diplomatique et d'éroder les positions traditionnelles de l'Occident. La position de Madagascar dans l'océan Indien lui confère une importance géopolitique notable en raison de ses routes maritimes commerciales et de la dynamique régionale plus large. Il est à noter que tout le commerce maritime des temps ouest passe par le canal de Suez où contourne l'Afrique. Lorsque le canal de Suez est inaccessible à cause d'un conflit ou d'autres perturbations, la plupart, voire la totalité, du trafic maritime est détourné autour du cap de Bonne-Espérance, longeant la côte est de l'Afrique et traversant le canal du Mozambique entre le Mozambique et Madagascar. Un autre atout pour la Russie réside dans les importantes ressources naturelles de Madagascar, notamment le graphite, dont le pays est l'un des principaux producteurs mondiaux, ainsi que le nickel, le cobalt, les terres rares et les pierres précieuses comme les saphirs, les rubis et d'autres gemmes. Ces évolutions pourraient représenter des défis stratégiques pour les États occidentaux si la Russie venait à prendre l'avantage dans ce pays récemment instable. Avant tout, la Russie cherche à étendre son influence afin de sécuriser ses propres routes commerciales, y compris celles empruntées par sa flotte fantôme. Si l'Ukraine ou ses alliés occidentaux parviennent à poursuivre leur campagne et à bloquer efficacement les routes commerciales maritimes passant par la Méditerranée, la Russie aurait besoin d'un passage sûr et de ports amis le long d'une route commerciale alternative qui se dessinerait près de Madagascar. Il est important de comprendre que si la Russie pousse Madagascar au point de bascule, cela créerait à long terme la possibilité d'exercer une influence sur les routes commerciales d'autres États. Point d'appui en Madagascar à Russie, dia afaka manara-maso sy mi-influencer ny équilibre ao amin'ny canal de Mozambique. Ny flux commercial, ny intérêt énergétique, ny coopération occidentale dia ny route maritime. Dia inona ary ny tombotsoa amin'ny Madagascar amin'ity coopération miaraka amin'ny Rosia ity. Tsy ampy raha ny lafiny ray ihany no aseho ka apetratsika amin'ny vatana ny fanontaniana. Voalohany tonga tao amin'ny fitondrana tao anatin'ny crise lalina i colonel Michael, dia ny fitondrana dia marefo. Mitady parent externe izy afaka manome azy aingana ny fiarovana akaiky. Ny fitaovana sy ny formation militaire mba hamafisana an'ilay fitondrana sy mety anakanana izay ikasa anakorotana. Faharoa, ny armée malagasy dia manana olana matériel. Dia ny ampahany lehibe amin'ny fitaovana militaire malagasy dia avy any amin'ny Russie. Ova tamin'ny Didier Ratsiraka sy ny vanim-potoana sosialista. Noho izany dia miseho partenaire naturel i Russie hanavao an'ireo fitaovana ireo. Ireo fitaovana ireo izay efa antitra be loatra ary amin'ny vidiny politika ambanimbany kokoa à moindre coût politique. Ny fahatelo dia Madagascar mampiasa ny Russie au levier de négociation diplomatique. Amin'ny fanehoana an'ity rapprochement ity dia Antananarivo mandefa signal amin'ny Paris sy Washington hoe tsy automatique intsony ny alignement aminareo. Levier ity dia mety azona meilleure condition amin'ny Occident. Fa zao rehetra zao, à quel prix? Izay omeny Russie aingana dia alainy miverina miadana amin'ny arena, amin'ny autonomie stratégique, amin'ny souveraineté ary ny vahoaka malagasy no andohan'ny vidiny. Dia ankehitriny ho valiko ireo olona mikikika foana hoe aleo Rosiana toy izay la France. Ny tena olana dia tsy ny hoe misafidy Paris na Moscou. Ny tena olana dia mbola midy ao anatin'ny lokajy ny fiankinan-doha i Madagascar. Mbola miova tuteur i Madagascar. On est passé d'un tuteur à un autre sans jamais être souverain. Novana fotsiny zany le zoky dia mbola tsy mahay mandeha rery zany tsika. Nanova fiankinan-doha fotsiny zany tsika.
fa zany manova fiakinan-dozana tsy midika hoe maleo tenitsika. Nandao any influence française tsika de zao tsika miankin-doha amin'ny influence russe. Tsy souveraineté zany, tsy indépendance zany. C'est simplement remplacer un rapport de domination à un autre. Dovana fotsiny le reny malala, nafindra fotsiny le domination. De mbola vonandany 65 ans ihany vetsika. Ao anatina fifandraisana tsy mitovy lanja, ao anaty fiaraha-miasa amin'ny Rosia, amin'ny sehatra rehetra, ka lasa miankina amin'ny firenena tokana amin'ny fiarovantsika, ny arenatsika, ary ny politikatsika. Tokony ajano io logika de relation privilégiée amin'ny firenena anankiray io. Efa amin'ny firenena ray no miankin-doha loatra amina puissance anankiray, de tsy mahavita manapa-kevitra rery tsony izy. Manatanteraka fotsiny izy manaraka fotsiny izy de mijaly amin'ny vokany izy. Il exécute, il suit et il subit. Raha te ahita fahaleovantena marina de tsy tokony hiaraka na amin'ny Rosia na amin'ny France, fa tokony hifidy any Madagasikara malalatsika. Tena fahaleovantena de manao diplomatie multilatérale, miresaka amin'ny rehetra, miara-miasa amin'ny rehetra, fa tsy miankina amin'izaniza. Tsy maintsy miara-miasa amin'ny la France, en Russie, la Chine, na Inde, les États-Unis, l'Union européenne, ary ireo firenena ao amin'ny océan Indien, i Madagasikara. Satria zany tany souverain zany tsy miova topo. Parce qu'un pays réellement souverain ne change pas de maître. Il négocie selon ses intérêts. Noho izany tsy nisafidy hoe Paris na Moscou ny tena resaka. Ny tena resaka de zao, afaka misafidy amin'ny Madagasikara ve i Madagasikara amin'izao. Je ferme la parenthèse. Ankehitriny fantatra anareo zao ny apahan'ny paikadin'ny Rosiana ao Madagasikara. De mifantaniana de tsy fantaniana ray ihany zany. Tsy le fantaniana hoe nahoana Africa Corps ao Madagasikara. Fa mifantaniana lalina de hoe ahoana ny fomba hanomanan'ny Rosia sy ny vahoaka malagasy mba hanaiky azy. Ahoana ny fomba ataony mba hijerentsika an'ireo instructeur russe reo ho mpamonjy. De ahoana le fampiasaina an'le sentiment anti-occidental mba hametrahany ny fiakinan-doha Rosy vaovao ny dépendance russe zany. De ahoana ny anteherany amin'ny influenceur ny réseau culturel ary média toy ny Africa Initiative mba hampielezana ny récit. Comment s'appuie-t-elle sur certains influenceurs, sur certains réseaux culturels, sur certains médias comme Africa Initiative pour diffuser son récit? Nivaliny en partie 3. Ka omeko fotoana nareo amin'ny lady ho avy anaraka ny partie 3.